avec. C'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV. De beaux projets pour des budgets serrés. Batimax, le partenaire des bons plans. Batimax, la qualité au meilleur prix. Manoltranao vaovao. Lanina sy mpanitsinany ariva teo ny volavolan-dalàna amin'ny feniteti-bolam-panjakana ho an'ny taona 2024. Tsy manana olana amin'ny antoko tim na ny solombambaoka Fidèle Razarapiera ny antoko malagasy miaramiainga hoy ny birao politika ny Androany ny fanenjehana ataon'ity solombambaoka ity izay ny manome vahana ny fanoherana. Tsy afaka iverina eto Madagasikara Imam Ravatomanga raha tsy efa voaheliko hoy ny ministry ny fitsarana. Firenena maro no efa nametraka fitoriana fa tsy Madagasikara irery ka andrasana ny tohiny ny fanadiadina. Maro ireo nitondra takaitra nandritra ny hetsika ho an'ny fanovana teto amin'ny firenena. Mitsidika azy ireo ny filoham-panjakana Androany ary laza fa tsy maintsy ho sokafana ny fanadiadina ho an'ireo tompon'antoka tamin'ny abibina. Fotoanan'ny fampalalam-baovaontsika indray eto amin'ny fitalavitra kolo atenina ny araba tomy kilasy tomovavy manasana ihany koa anaraka ny antsiprian'izay hoe tsika manokatra ny fiarahana amin'ity alina ity lanina sy mpanitsina sy nasy-panovana ny ariva teo ny volavolan-dalàna amin'ny feniteti-bolam-panjakana ho an'ny taona 2024 misongadina ao anatin'ity LFI ity ny fijerena ny sosialim-bahoaka amin'ny fampiroboroboana ny ara-toekarena ary ny fanatsarana ny fitantana andrara-panjakana ny antsiprian'izay. Anisan'ny teboka lehibe ny tondrana fanitsina sy fanovana ato anatin'ny volavolan-dalàna amin'ny feniteti-bolam-panjakana ho an'ny taona 2024 ny andinin-dalàna momba ny lafiny sosialy, ny famodiran-ketra, ny fanohanana ny fambolena, ny fanarenana ara-toekarena. Nakana ehitra 20,100 ny fanafarana varim-bazaha, notazomina ho 50,700 ariary isaky ny litatra ny ehitra ilaina amin'ny labera. Tsy asiana ehitra ny fanafarana vary. Dia eo zany resaka ara-tsosialy voalohany jiro sy rano. Io zany resaka hoe mba ampanelefahana ny fiakaran'ny vidim-piainana dia mbola mitohy zany le hoe tsy asiana ehitra ny vary. Eo koa zany resaka hoe fambolena nisy ehitra maromaro tsy nasorana taratandrizy resaka hoe énergie moa zany dia hoe tsy asiana ehitra mihitsy koa zany resaka hoe panneau solaire miaraka amin'ny accessoire maromaro zany ohatran'izay na anatin'izy tao. Dia manakarizay koa zany dia tsy maintsy misy koa zany ny ehitra napetraka aloha zany mba ahafahana koa hoe azotsika vola sy manentana ny toe-karena na anatin'izy dia nisan'le hoe najanona aloha zany le ehitra amin'ny labiera dia vao zany asiana ny ehitra anatin'le blé ohatran'izay le izy ka ny tena hoe fanitsina zany dia mizotra amin'izay ohatra hoe fanajana ny fitakiana zany tamin'ireny tolona ireny. Ny adikevitra ihany koa ny lafin'ny fitantanan andrara-panjakana ka voatasina ny fampiakarana mpiasa-panjakana amin'ny taona 2024. Eo ihany koa ny fandraisana mpiasa-panjakana mahery ny 3,000 sy iray alina. Voakasika izany ny mpampianatra sy ny mpiasa ny fahasalamana ary ny mpitandro ny filaminana. Nojerena ny famaliana ireo fitakiana teny Ankanja. Tsy maintsy mitsinjo zany tsika ny sehatra tsy miankina anatin'izy satria ny sehatra tsy miankina no amelona ny toe-karena ary mbola itoy zany fijorona sehatra miankina io amin'ny fanaovantsika n'le hoe assise nationale pour la relance économique zay atao atsoatsy dia mbola isy zany zavatra zay dia mbola itoy moa zany fanavaozana n'io lalàna io any amin'ny LFR rehefa aveo satria tsy maintsy zany izy foana fanavaozana satria tsika mila hoe ampiakatra ny toe-karena. Manoloana ny fanakianana nataony lehibe ny fanoherana momba ny fampiainana ny teti-bolam-panjakana amin'ny ministera nanazava ny ministry ny fitantanam-bola sy ny toe-karena fa miompana amin'ny fampiroboroboana ny ara-toe-karena ny lalan-tsaina apetraka amin'izao fanavaozana izao. Alizy zany tsy tena hoe ny ela be ny alizy araka tenentsika teo iny koa tsy haiko mitondra fanavaozana eo amin'ny lafiny fandaniana ohatsika hoe fandaniana mitaky vokatra zany hoe jerevantsika zany izy hoe tsy hoe le vola kory zany lalina ohatr'izay izy fa tsy maintsy zany jerevana hoe ahoana zany fiantraikany amin'ny vahoaka anatin'le izy ary tsy maintsy zany lanjalanjaina zany le fandaniana io amin'ny ministera isan-karazany satria raha ohatra mantsy ny tena hoe tena zavatra filatsia ohatra dia tsy ampiny vola am-pelantanany no zany amin'izao fanomboana zao aloha zany
dia manazany zany zay hoe fotrina ny vola miditra loatrina ny vola ilayntsika io zany mbola fanomboana zany io fa rehefa mety raha teo karena zany misontra ny teo karena dia azotsika zany mampitombo bebe koa ny zavatra zay zany hoe tsika zany arakaraka ny misy operatana zany novatsika n'le fandanina ka nefa zany fandanina mitaky vokatra zany hoe tena misy zany fiantraikany tokoa fa tsy hoe kory sanatria hoe lanilany le volam-panjakana tsy aivina nafana ny ady hevitra sy ny fandiniana ity volavolan-dalàna amin'ny fianitety-bolam-panjakana ho any taona 2024 ity naharitra andro maromaro ny fandiniana azy nanomboka tany amin'ny Asambaomery nitota amin'ny fanazavana Mpahibe Maso ary nofaranana tamin'ny fandaniana azy omaly sy nitoy androany samba nteny amin'ny lapany Tsimbazaza no afaka niady malalaka nanontany nitondra fanakianana ho fanatsarana ny tety-bolam-panjakana ny solombavam-bahoaka misa 720 ireo solombavam-bahoaka nandanina sy pantsina sy nasy-panovana ity LFI 2026 ity itoeny amin'ny anteny mieran-dolona indray ny fandiniana sy fandaniana ity volavolan-dalàna amin'ny fianitety-bolam-panjakana ho any taona 2024 ity izay zany ny zava-nisy teny anivo ny anteny mera-pirenena atao anatin'izay fandaniana ny volavolan-dalàna amin'ny fianitety-bolam-panjakana ho any taona 2024 zay fa nampitombo ny elanelana teo amin'ny vahoaka sy mpitondra ny fomba fanaovana politika teto amintsika atao anatin'izay taona maro zay fotoana zao andinia tena ho an'ireo mpanao politika ka hijoro ho an'ny fitiava-tandrazana sa hijoro ho an'ny fikatsahana tombotso manokana matoan-datsoratra amin'izao fotoana erosonina amin'ny fanavaozana sy ny fanovana izao fanontaniana petraka ny maro raha ny tontolo politika ny resahana dia ny hoe isy fanavaozana sy fiovana ihany koa ve ity fanaovana politika eto Madagasikara ity ny rafitra ve no anova olona sa ny olona no anova ny rafitra mialohany ametrahana izany fanontaniana izany dia tsara hatrany ny mampatsiahy fa ny tokony hojerena ny zavanitranga ka nahatonga ny malagasy ho tapa-kevitra iroso amin'ny fitakiana fanavaozana sy ny fanovana tapa-kevitra iroso tamin'ny fanavaozana sika satria ny analoto ny fanaovana politika teto Madagasikara tsy mitovy amin'ireo mpanao politika tany aloha ny génération mpanao politika amin'izao fotoana tsy hitsarana na anondrona olona izany fa zava-misy raha ny rehetra mahita sy mahatsapa indrindra amin'ny fihetsika sy ny fomba fiasan'ireo mpanao politika sasany ohatra efa nandalo sy ny ainantsika teto izany hoe enjehina ireo izay tsy mitovy hevitra raisina ho fahavalo politika ny ainany izany hoe anaovana raha matahora izay mikendry anoro sy ananatra amin'ny tsy fanaran-dalàna sy ny fanararotam-pahefana samihafa miseho efa maro ny voasambotra ka nahiditra ponja raha tsy ilaza fa tsy tamin'ny repoblika fahefatra noho ny fitiavam-pahefana fibodona seza fikatsahana tombotso manokana ary ny fanaovana politika sadasada toa tsy izany anefa ny zava-nisy tany aloha na teo azany tsy fitovy-kevitra politika nanana ny ideolojia sy nanaja ny etika politika ireo mpanao politika ary ny fanaja tanteraka tsy tonga hatrany amin'ny hoe fanoerana mpontolo samy manana ny foto-kevitra nijoroany ireo mpanao politika fa ny tanjony iray ihany ary ny ombonany rehetra dia ny hoe hitondra fampandrosoana ho an'ity firenena ity arakaraka ny fandrosoany taona ny nahafoana tsikelikely izany fanaovana politika mahazaka tsy fitovy-kevitra izany rehefa nandroso ny taona nahazo laka ny fanaovana politika sadasada izay tsy nikatsaka afa-tsy ny tombotso manokana nahazo laka ny kitolotolotra izay mifono hevitra ambadika amin'ny mahapolitika azy nanomboka tsy hita intsony izany hoe tompona andraikitra nametra-pialana rehefa natsapa fa tsy nahavita ny asa sy ny andraikitra nandrany vahoaka tompon'ny fahefana azy ny mpanao politika marina mitsinjo ny soso sy ny tsara ho an'ny vahoaka no sany roso tamin'izany vokatra izay fiovana fanaovana politika teto amintsika izay niova ihany koa ny fomba fijerin'ny vahoaka ny mpanao politika tsy niraika tamin'ny fanaovana politika intsony ny olona tsy natoko mpanao politika intsony ny olona mairo avetrany raha vao misy mpanao politika mijoro nanidina ifotony nanomena fahefana amina sehatra iray izay voafehiny sy ananany traikefa tsy niraika ary tsy taitra intsony amin'ny fampandraisana anjara azy ireo ho an'ny fanarenana ny firenena ny olona satria mpanao politika no nanentana azo ataony manova izany fomba fijery zany azo ataony manova sy mitondra fanavaozana izay miankina tanteraka amin'ny fomba fijery sy ny fomba fisainany ny isam-batan'olona izany hoe tsy tonga amin'ny fanavaozana velively isika raha tsy misy fiovana avy amin'ny tsirairay avy ka aianavaka ny vary sy ny tsiparifary antony tsy ny mpanao politika rehetra akory no miroso amin'ny fanaovana politika sadasada tsy ny mpanao politika rehetra akory
no mahay mamadika palitao ka androany misalotra loko hafa raha mpitso efa mitondra loko hafa indray. Mbola misy mpanao politika tia tanindrazana eto. Mpanao politika manana foto-kevitra ijoroana ary mpanao politika mikatsaka ny sosiny tsara ho an'ny vahoaka sy ny firenena iray manontolo. Eo anatrehan'izany tokony samy manontany tena ny mpanao politika rehetra ka handray fanapahan-kevitra amin'izay toerana misy azy marina ho an'ny fitiavan-tanindrazana sa ho an'ny fikatsahana tombontso manokana. Miresaka an'izay fomba fanaovana politika eto amin'ny firenena izay hatrany tsy manana olana amin'ny antoko timy manano solombavam-bahoaka fidèle razaraperany eo anivony antoko malagasy miara-miainga araka ny fanohokevitra ny entiny birao politika ny tamin'ity androan'ity samy manohana ny fitondrana na ny timy manany MMM fa amin'izao fotoana izao manome ny avy amin'ny fanoherana ny fanaratsiana sy ny fanenjeny izay ataon'ity solombavam-bahoaka ity raha ny fanohokevitra ny entin'izy ireo androany honina saina. Tato anatin'ny folo andro farany ny amafy ary ny vantana ny fanaratsiana nataony solombavam-bahoaka Fidèle Razarapira miantefa amin'ny antoko malagasy miara-miainga sy ny filoha nasionaly ny Ajo Andrianenarivelo. Fanenjehana izay nataony antoko tima sy ity solombavam-bahoaka ity na anatin'ny fandarana amin'ny onjapeo na amin'ny famorim-bahoaka samihafa. Manoloana io nitondra valikafatra ny birao politika ny antoko malagasy miara-miainga. Manoloana ny fanaratsiana izay ataony député Fidèle Razarapira sy ny antoko timo mahakasika ny antoko malagasy miara-miainga sy ny filohany Andriamatoa Ajo Andrianenarivelo. Ny antoko malagasy miara-miainga moa zany dia mbola tsy nilahady tamin'izaniza, tsy nilahady na tamina olom-pirenena na tamin'ny antoko fa kosa tsy manaiky ny fanosorapotaka izay asehon'ny sasany eny amin'ny haino aman-jery rehetra eny. Noho izany dia toerinay ny filazana fanosorapotaka momba ny antoko malagasy miara-miainga sy ny filoha mpitarika ny antoko malagasy miara-miainga Andriamatoa Ajo Andrianenarivelo. Ary etsik'ilan'izay dia manohana fitondrana izay mijoro ankehitriny ny antoko malagasy miara-miainga. Izany fanohanana izany dia maro lafy fa eo indrindra ny fitaizana ny olom-pirenena amin'ny fanovana toe-tsaina satria manomboka amin'ny fanovana toe-tsaina ny fanovana izay matomatisantsika. Tsy ivona nitondra fanazavana ny filoha nasionaly ny antoko malagasy miara-miainga ny alakamisy 20 novambra teo tany amin'ny commune Ankadinandriana manoloana ireo fanaratsiana samihafa. Na teo azy zany nitoy ny fanenjehana azy sy ny antokony nataony teo anivony tim. Na tokoa fa misy betsaka ny tsy mahalala fa raha izaho manokana dia isan'ny fantatran-drehetra fa nandray anjara tamin'ny fanovana teto amin'ny firenena ary mbola manohy mandray anjara amin'izany. Dia ny amiko ny zava-dehibe dia ny hoe ahoana amin'ny maha-olom-pirenena no andraisako anjara mba tena tonga avan'izay fanovana izay marina eto amin'ny firenena. Hatreto aloha tsy manana birao naizanaiza afa-tsy eo amin'ny birao amin'ny tompona andraikitry ny orinasako sy ny antoboko anahy. Fanaovana tsinitsinina ny filoham-panjakana sy ny prime ministre ny filazana an'izany ary ny olona miteny an'izany dia olona manohitra ny fitondrana. Mino fa tsy misy olona miaraka amin'ny fitondrana ka hanao tsinitsinina filoham-panjakana sy prime ministre izay tompona andraikitra voalohany eto amin'ny firenena. Fanamanina ny colonel Mikael Randrianirina ary fanaovana tsinitsinina ny Rajaonarivelo Eritsalama ny fanio-kevitry ny antoko tima ohatra ny fanazavana ary asa na efa lasa mpanohitra fa manome vahana ny antoko volomboasary izay avy amin'ny fanoherana izao ataony antoko tima izao. Ny fanampana ray sy ny filoham-panjakana sy ny prime ministre izay kian'ny Fidèle Razarapira hatrany raha tsy aka afa-tsy ireo fanendrena mpiasa-panjakana. Toerinay ny fanenjehana botolo ny mpiasa-panjakana eo manatanterahana ny asany satria ny mpiasa-panjakana dia natao andray andraikitra ary ny mpiasa-panjakana no miantoka ny fampandehanan-draharaha-panjakana miantoka amin'ny fampandrosoana firenena. Ka raha mpiasa-panjakana izay nanao ny asany araka ny tokony ho izy dia tsy tokony hoenjena sy hoalaina baraka fa ny mpiasa-panjakana kosa misy ireo mpiasa-panjakana izay nanaraka baiko politika ary ny ohatra ny asany
lasa fitaovana noentina nanjakazakana teo amin'ny ara-politika ireny a dia mendrika ny fanenjehana ary apetraka tanteraka eo ambany fifezan'ny lalàna izay fanenjehana izay. Ny mitolona ary hitolona trany ny antoko malagasy miaramiainga ho iatrany ny fanokevitra isiny ny fanovana eto amin'ny firenena. Miroso makany amin'ny fanovana izao ny fomba fitantanana ny firenena isiny ny tanitandalana ary sarom-piaro amin'izany ny antoko MMM tsy embitra na eo aza ny fanaratsiana sy ny fanenjehana ho iatrany ny pro-politikany. Tsy tokony ho lany andro amin'ny fanaratsiana mpanao politika hafa na antoko politika hafa ireo mpisehatra politika fa metraka olona ara-pamena ny tombontsombahoaka amin'izao fotoana izao. Fanovana izao ka tokony hiovany rehetra ho ny solombavam-bahoaka raha Milson no menjanary androany. Amin'izao fahalaniny ny teti-bola mpanjakana izao ihany koa tokony hifantoka amin'ny fanatanterahana ihany koa ho ireo solombavam-bahoaka ho ny solombavam-bahoaka tamin'ity androanyity ny antsiprian'izay. Rifam-panovana no mitsoka eto amin'ny firenena ary tokony hiova manarak'izay ny rehetra mihevitena ho tia tandrazana mikatsaka ny ampandrosoana ity firenena ity. Tsy ny mpitondra sy ny fomba fitondran'ny firenena ihany no miova, tsy ny olo-pirenena hatrany ihany koa no ambara fa mila manova toe-tsaina. Mila miova ihany koa ny mpanao politika ka ametraka olona aram-pahamena ny tombontsombahoaka sy ny anatratrarana izany fa tsy andanandro amin'ny fanenjehana antokana mpanao politika hoy raha Milson no menjanary solombavam-bahoaka ny Madagasikara ho fito amin'ny distrika ny Faratsio. Liady la politika fanenjehana andrakotsy rabe tsy zany no atao le fanavozana fa hoe inona mamety antsika nyty firenena malagasy ty tsika neny fanenjika tena fa nitety politika miala mavomavo de miditra menamena miala an'izao fotoana ohatran'izao zany raha zao fanavozana zao andao tsika mba hitodika hoe hoany amin'ny fanavozana ny Madagasikara andao hoany amin'ny asa aloha mbo tsapamivoaka malagasy fa tompony ty firenena ty mahavoaka malagasy fa tsy hoe misy olona anankiray de hoenjehana politika de iny aratsiana amin'ny zavatra rehetrarehetra nason'le firenena ve zany atakena amin'ny hevitra tsy mitovy fa za mino be deaibe manakevitra eto ary tsy ataoko hoe reo ataontsika hoe zay olona rehetra tokony fomana fahavononana fa ny ahy zany angatahako de hoe apetrao le amby politika andao le tena le finiavana amin'ny politika andao hoentina ho any amin'ny asa de ho tsapany vahoaka hoe tena mba ny manana an'izany hoe tena fanavozana zany ty firenena malagasy ty fa raha tsy zany io de lasa mitovy any teo aloha ihany tsika tena inona moa ny sina fanavozana raha andehanao ametraka le fomba fanao politika hoe enjeo ihany na fa mifanakaiky amin'ny any na enjeo zatsy na mifanakaiky miresaka am'izao na fa ilaina ny hevitry ny rehetrarehetra andao tsy fanoliana andedavina fa rehefa raitra ny fifidiana na any de andao samy miazakazaka any rehefa tonga amin'ny fotoany inona maharatsy an'izany fa ao anatin'ny fotoana zao de andao tsika mba hipetraka an'izay hoe tena le firenena anjerevana. Ankoatra izay ao anatin'izao fivoriana ara-potoana faharoa ny anteny mera-pirenena izao sesalany ny faneo-kevitra ireo solombavam-bahoaka ary nahitsy feno fahasahina na nyloana ny minisitry ny toe-karena sy ny fitantanam-bola. Maro ireo fanontaniana sosi-kevitra naharitra ora maro ny ady hevitra ary noraisina ireo fantsiana ny alohany nandaniana ny volavolan-dalàna mifeny teti-bola mpanjakana 2024. Raha fotoana fohy de lany ary ny anangatanana no namaika tany aloha amin'izao rifam-panovana izao valombe 70 ora mahery no nanaovana ny adevitra teny amin'ny anteny mera-pirenena vao nandany niaraka tamin'ny fantsiana ireo solombavam-bahoaka ary samy nandroso sosi-kevitra. Reo entana tsy tataovaketra hitaniva firenena ohatra amin'izany vary tena midona makany amin'ny vahoaka ve reny zavatra reny sa olona mpanafatra sy reo olona mpisehatra nyreny ataontsika hoe lay opérateur no mahazo tombony amin'izany hatramin'izay ny vary de tena tsisy tatavoaketra fa miditra bojo miditra eto Madagasikara io vary stock zay hoanitsika io zany inona nefa ny dikan'izay de mamelona tatsaha any Inde tsika any Indozina any Pakistan any zany tsika mamelona tatsaha fa le tatsaha maro anisa valopolo-isanjato 520 Madagasikara de tena tsisy ataontsika hoe tsy ampy le teti-bola hoentina amin'izany satria maivana be ny teti-bola hoentin'ny ministeran'ny agriculture de misy anjato amin'ny teti-bola mpanjakana de zany rehetra zany nijerevana hoe andao asinna taotavana etra atao hoe faran'izay kely zany ataontsika hoe farany ao miresaka ao ny député hoe na de mba 10 ariary isaky lao ary zany hoe ary 10 mahery kely isaky ny kapoaka zany satria raha mivary afaratsika de miakatra foana isa-taona amin'ity taona ity zao de valo hetsy taonina zany hoe raha valo hetsy taonina zay na mpitomboana 10 ariary mahazo vola any amina 40 miliara na 70 lavitra ariary any hoentina anampiana ny tatsaha amin'ny resaka fotodrafitrasa tony barazy sy ny zavatra maro zay mampijaly ny tatsaha zay tsy afahantsika mampiakatra ny vokabary misy tataovaketra ataoko ena 10 ariary ary hoe zay no apetraka ka io volo io de apetrakitsika tena fo anankiray hoentina ho any amin'ny fambolena fa minoana tsika vahoaka malagasy fa afaka telo taona tsika de mety anana an'izany tena fahalivateny zany raha miampy an'izay vola tokany fanjakana ho any amin'izany tontolo ambany vohatra zany.
tombony ary sambany tamin'ity taona ity tonga raha-potoana teny amin'ny anteny meram-pirenena ny volavolan-dalàna amin'ny fenitetim-polam-panjakana nanaja ny voalazany lalàna nisy ny fotoana ary maro ireo fanotsiana nety nisy lombavim-bahoaka nojerena tamin'ny antsipriny ireo pejy maro mandrafitra ny LFI taorian'izao fandiniana izao andraikitra roa tanterana ny fanaraha-maso ny fanatanterahana sy ny fanajan'ny fahefanam-panatanteraka izany hoy ireo solombavim-bahoaka. Isidina vetivety tsy morisitsika mikasika ny raharaha Mamy Ravatomanga. Tsy afaka iverina eto Madagasikara zany Mamy Ravatomanga raha tsy efa voaheloka hono minisitra ny fitsarana. Firenena maro no efa nametraka fitoriana fa tsy Madagasikara samirery ka andrasana ny toy ny fanadiadiana ao anatin'izay ankoatrin'io. Nivoaka ihany koa ny didy fampiatoana sy fanidinany konty amin'ny bankina olona maro izay manodidina any Mamy Ravatomanga Entsora malala no mitatra ny Antsipriany zay. Araky ny didy mpitsarana navoaka ny honorable RD Deby Pitsar ny 13 ny volana oktobra 2024 taoriny ny fangatahana napetraka sy ny fijerena ny taratasy ary ny fanambarana natao tamin'ny 12 ny volana oktobra 2024 dia navoaka izao didy manaraka izao izay didy fampiatoana sy fanidina konty banky voarara sy atokana ny vola rehetra ao anatin'ny konty banky ny zanaky Mamy Ravatomanga roalahy sy ny zanam-vavy ny vinantolainy ary ny vinantovavy orinasa raiky amby efapolo ihany koa ny voakasiky ity didy ity toy ny autodiffusion, Sodiat Exports, Sodiat Rons, Polyclinique Ilafy sy ireo maro hafa. Olona sy orinasa rehetra izay nanany Mamy Nirina Ravatomanga andraikitra tsy mahazo afinitra aparitaka tao antoka na amidy ny vola fananana rehetra raha tsy amin'ny alalany didy mpitsarana tokony ampahafantarina ao anatin'ny 12 andro ny votoatiny ity didy ity araky ny 7 andalana fahatelo amin'ny FCC. Ankoatr'izay araky ny fanambaran'ny fanjakana malagasy vonina hatramin'ny farany izy ireo anetsika ny Mamy Ravatomanga dia tsy ho afaka iverina eto Madagasikara ity mpandraraha ity raha tsy efa voaheloka hoy ny ministry ny fitsarana Fanirisoa Herinaivo. Mbola mpanaovana fanadiadiana ny raharaha ary firenena maro fa tsy Madagasikara ihany no efa nametraka fitoriana. Madagasikara irery ihany no nangataka ny andefasana azy extradition atreto dia tsy maintsy miandry ny fiafaran'ny fanadiadiana raisam-pirenena vao afaka anatanteraka ara-pomba ofisialy ny fiverenany hoy hatrany ny ministry ny fitsarana. Namoaka fanambarana ihany koa ny FCC fa misy tambazotra raisam-pirenena misy kolikoly sy famotsim-bola osika araketra ary fivarotana sy trafikana azo sarobidy mifamezivezy teto Madagasikara, France, Hong Kong ary Maurice. Nisokatra ny 17 ny volana oktobra ny fanadiadiana taoriny ny voany lahatsoratra iray gazety nilaza ny fahatongavany jet privé iray voasoratra 5R HMR tao Maurice nitondra ny Mamy Ravatomanga, ny vadiny, ny zanany ary koa ny prime ministre malagasy teo aloha Christian Tsay izay nandositra. Mamy Ravatomanga dia voalaza fa nanamora ny fialana amin'ny sazy raisam-pirenena ho an'ny orinasa iraniana Maner tamin'ny alalan'ny Boeing 777 nazahoana komision hatramin'ny dimy tapitrisa euro. Anisany anamelohana azy ihany koa ny fanondranana tsy ara-dalàna ny asa sarobidy izay ahondrana any Azia. Ny fanadiadiana izay amin'ny alalan'ny fiaraha-miasa eo amin'ny manam-pahefana malagasy sy frantsay ary ny FBI mikendry ny anarahana ny famindram-bola tsy ara-dalàna sy mitrahana ny andraikitry ny tsirairay. Ho hitatsika miandalana ary hoezahana ho taterina ato anatin'ny fampalalam-baovao hatrany mahakasika an'izay fivoarany raharaha Mamy Ravatomanga tsy mora izay fa tsy maintsy namony asa mandrarahany sarobidy tovolahy 20 taona isan'ireo nitondra takaitra nandritra ny hetsika fitakiana fanovana teto amin'ny firenena. Bala tena izy avy amin'ny Rozandaro no nahavon-tongony ka voatery no tapahana raha ny fitantarany. Misy tompona andraikitra reny abibiny reny ka hosokafa ny fanadiadiana ho ny filoham-panjakana tonga nitsidika ireo ny arambona tamin'ity andro anty Entsora Soarymalala. Anisany nitondra takaitra tapatongotra nandritra ny hetsika fitakiana isarobidy lehilahy 20 taona ary mitondra voka ny vadiny amin'izao fotoana izao. Tsy afaka manohy ny asany andavanandro araky ny tokony ho izy intsony izy ankehitriny ary nampitsahatra tanteraka ny asa fivelomany araky ny fitantarany voan'ny bala tena izy ny tongony ka izao voatery no tapahana izao. Ny fandehan'ilay izany teo am-pivelantanana teo defa maternité teo nitranga le zavatra zany tamin'ny fotoana io ny gendarme zany teo tamin'ny fotoana io dia nisy moa fitifirana bomba lacrymogène dia rehefa vorivory teo zany le olona dia misy dokotera mivoaka avy eo amin'ny maternité dia rehefa mivoaka ilay dokotera nandroaka le gendarme moa izy tamin'ny fotoana io
dia rehefa lasa le gendarme nandeha dia nanaraka zany zay avy ato aoriana nanaraka le dokotera dia rehefa miverina le dokotera dia miverina nanaraka anazy daholo zany le olona niaraka teo dia rehefa miverina zany zay dia tifitra le gendarme tifitra zany izy dia za zany mivovoaka teo alariala izy ny fitsaboana zany mandeha foana tany amin'ny asierana atao ny fitsaboana za moa nandalo opération intelo zany dia ny opération farany moa le tongotra ny tapana zany dia tapatongotra zany amin'izao lasa sembana zany ny fahasalamana efa manomboka tsara satria efa kely sisa zany le firy dia sitrana tanteraka ny fivelomana zany amin'izao mitsangana tanteraka satria za amin'izao mbola convalescence mihitsy tsy afaka miasa zany satria za mécanicien asako dia mety nampy tamin'le asa zany amin'izao manoloana izany nanao fitsidiana ireo izay niaram-boina nandritra ny tolona ny filohan'ny fanavaozana ny repoblika ny madagasikara androany misy olo tena ny miaramila ny zandary izay efa hita fa tonga saina nandritra ireny hetsika fitakiana ireny ary ny polisy izay mifona eto anatrehany vahoaka izay hoy ny nambarany ho an'ny androany tena ambadibe sy tena andranoram-bohibao no nanaovana fitsidihana tsy maintsy misy tompona andrakitra ireny abibiana ireny ka hosokafana ny fanadiadiana hoy ny nambarany ny zavatra hitantsika teo moa zany dia abibina ny zavatra niseho tamin'ireny ary ararao tokoa eto ny tondranay miaramila isoloanay tena ny miaramila ny zandary zay efa tonga saina tamin'ireny sy ny polisy zay tsy nahasana ndraindraikitra raha tsy efa taty amin'ny 1 oktobra zahay dia ifonanay eto zay amin'ny vahoaka malagasy amin'ny zavatra nisy satria dia tena hita fa habibina ny zavatra nisy ny ainan'ny vahoaka tamin'ny fotoana reny matokisanareo fa tsy maintsy ho hitanareo nytoin'io tsy maintsy misy tompona andraikitra tsy maintsy nisy tompona andraikitra io zavatra io dia hanokatra fanadiadiana zahay mikasika an'izay mbola anatin'ny mijery moa zany zahay zao ary mbola misy hafany ihany santatra mbavarano ny androany fa rehefa azonay koa ny sasany dia tsy maintsy vonjenay ohatran'izao ihany tsy maintsy misy fandraisana tanana ataonay iny zay le antony ametrahanay hoe mifandraisa amin'ny tompona andraikitra zay efa napetraka andraikitra an'zareo fandraisa isan'andro tsy tapaka amin'zareo fa tsy maintsy misy fandraisana tanana ataon'ny fanjakana amin'ireo miarambona zay tsy afaka miasa tsondro eo nareo mahita azy fa ankety tsy maintsy miafara mifandraisana andraikitra foana malagasy maro no miandry ny toy izao raharaha izao ankehitriny izay petraka amin'ny fahendren'ny filohampanjakana sy ireo mpiara-miasa aminy manentana ny havan'ireo namonieny sy ireo nitondra takaitra fa tsy hisy intsony ny kihatrano an-trano ary tsy hoverimaina ny raha latsaka ho an'ny isan'ny vaovao misongadina ihany koa manaiky ny ambidinana ny vidiny connexion internet sy nitolotra hafa ny eo anivon'ny GTM manany groupement des opérateurs téléphoniques de Madagascar raha esorin'ireo hetra vao napetraka izay mampitombo ny hasaran'ny connexion internet eto amintsika ho ny fanambarana izy ireo androany tsy nagataka ny hanafoanany layaba 5.9 miliara ariary izy ireo ankilan'izay nanome antoka ihany koa izy ireo fa tafiakatra 700 miliara ariary ny hetra ambidiriny antaona 2024 raha misy izay fampidinan-kely zay Daniela Minorso sakana tsy afana miroso amin'ny fampidinana ny sarany connexion internet amin'izao fotoana ny fitakin'ny vondron'ireo opérateur téléphonique eto Madagasikara ny amin'ny tokony hanafoanana ny hetra mitetina 5.9 miliara ariary alain'ny fanjakana amin'izy ireo ho ny ministra tompon'andraikitra sy ny mpitondra tenin'ny gouvernemanta omaly tao anatin'ny fandarana manokana tao amin'ny fahitalavim-pirenena fitakina izay satra ho an'ny fanjakana ny amaly azy no io hetra takina ho foanany io mitovy amin'ny tetibola ministera iray ka izy fetraikana amin'ny tetibola mpanjakana ihany koa hiatrany mpitondra tenin'ny gouvernemanta ny lalatsaina ny gouvernemanta androany dia mahitsy ny antony dia tsotra ihany hetra anatiny manodidina ny 215 miliara no angatahany reto opérateur ny groupement zany ho foanana mihitsy zay vao apidina ny vidin'ny connexion zareo ka amin'ny apahany ary zany fa hoe ampidinay amin'ny apahany io raha foananareo 215 miliara io dia mazafa ny positionay hoe non ianao mankeo manontany hoe fa inona zany tsy mambola mampidina an'le izy tsy
tsy ny opérateur telefonika mihitsiny a no ibaiko ny fitondram-panjakana na ametraka ny position zay tiany. Imagine eo ny fanazavany ny ministera ny toekarenina sy ny tedi-bolany hoe mitovy budget amin'ny ministeran'ny polisy na ny ministeran'ny justice zany zavatra angatanjareo zany. Azontsika an-tsaina ve ny anafoanana n'izany volo zany dia inona ny fiatraikan'izany amin'ny fidiram-bolona ny fanjakana. Malohanyizany namoaka fanambarana androany GTM na ny groupement des opérateurs téléphoniques de Madagascar fa manaiky ny ampitina ny sarany connexion internet raha esorina ireo hetra fanampiny sasany vao nampiarina na ireo hetra izay tsy nahomby ny fampiarana azy tahaka ny hetra tsy mivantana laina amin'ny fandaniana sy ny aba amin'ny entana lafo vidy 900 ho an'ny fifandraisan-davitra 500 ho an'ny lahasarabola amin'ny alalan'ny finday ny aba amin'ny fanafarana finday avoleta mora vidy latsaky ny $100 izay manakana ny fidirany vahoaka amin'ny fampiasana internet ka miteraka fanafarana finday tsara dalàna sy ambany kalitao mampidi-doza ho an'ny mpanjifa sy ny filaminam-bahoaka. Tsy nangataka ny anafoanana ilay aba 5 sy 400 miliara ariary izy ireo raha ny fanambarana trany fa kosa nanome antoka fa ho tafakatra hatrany amin'ny 700 miliara ariary ny hetra ampidiriny ity sehatra ity ho an'ny taona 2024 raha misy izay fampidinana ny hetra izay. Ankilany tokony apetraka mazava ny modélisation économique tokony voafeny vola miditra sy vola mivoaka amin'ireo opérateur téléphonique eto Madagasikara raha iroso amin'ny fitadiavam-baolana mikasika izay sarany internet izay ny ministera ho ny baitoekarenina. Tokony hanao étude comparative ihany koa isika mikasika ny sarany internet na eto an-toerana izany na any ivelany. Tsy maintsy miainga zany amina modélisation économique matanjaka tsara ary voafehy tsara. Ny point anankiray misy an'le mitakary zalahy hoe tsy hoanany 215 milliards d'ariary. Tsy maintsy jerevana anie hoe inona moa zany io tsy hoany zareo io dia anjarantsika zany tsy maintsy mametraka koa contrepartie an'izay. De toute façon rehefa misy recette zany ataontsika hoe foana dia tsy maintsy jerevana koa nampidirana n'le recette io quelque part zany ao anatin'le resaka telefonia any zany io ka zay le resahako hoe mila modélisation économique hoa. Tsy afaka manao fikarohana firy tahaka ny teo aloha amin'izao fotoana ny ankamaroan'ny mpianatra izay miankin-doha betsaka amin'ny fikarohana noho izay falafosan'ny connexion internet izay ho ireto mpianatra ireto antony hanamafisan'izy ireo ny antsoavo amin'ny fanjakana izay akaiky ny marimaritra iraisana amin'ireo opérateur téléphonique. Ny antsoavonay ngamba dia mba hoe ny ampidinana anazy tsy hoe amin'izao fiainana izao tsy voatery hidina be ilay izy fa mba misy hoe mba hoe azo iriranina sady tsy mahafaty antoka ny opérateur tsy mahafaty antoka ny ankizy sy ny mpianatra zany satria mila connexion daholo ny olona rehetra. Fangatahana avy aminay tanora ngamba mba mangataka amin'ny fanjakana mba ampihena na dia kely monja fotsiny aza amin'ny sarany connexion eto Madagasikara. Efa eo ampamaranana ny fifanarana nomezana internet amin'ny vidiny mora ho any anjerimanontolo manerana nosy ny ministera tompon'andraikitra amin'izao fotoana. Tsy ho an'ny mpianatra ihany izany fa ho an'ny trano famakiam-boky sy ny hopitaly ihany koa. Andrasana nome tontolony sy ny fivoarany toetra rà ny connexion internet izay efa tsy misaraka amin'ny andavanandrom-piainan'ny malagasy intsony. Isa misongadina ihany koa amin'ity alay ity avarotsinjo manodidina ny 3 taona no saika ao amidy antsokosoko no sarina tany Toamasina fikasana izay misy ifandraisany amin'ny fikononkononana fanakorontanana eto Andrenivohitra no giazana an-tanandava avokoa ireo vary ireo ary ho atolotra ny fiadidina ny fanavaozana ny Repoblika ny fitantanana azy. Nisy ny fikasana nova ny Gonimbary ahafahana miroso amin'ny fivarotana ny tsokosoko raha ny fanampanazavana voaray 500 taona tamin'ireo no nokasaina avoaka ny farany herinandro teo saingy ny 9 Novambra no efa tonga teny an-toeran'ireo tompon'andraikitra nanao ny fanagiazana atolotra ho an'ny fiadidina ny fanavaozana ny Repoblika ny fitantanan'ireo vary aorian'ny fahavitan'ny dingana rehetra raha-pitsarana amin'ny mahafanana mpanjakana azy. Dia izay ihany koa no entsika misenjejety ao anaty doka fohy aza misaraka aminay. Quand l'outil ne suit pas, la maîtrise disparaît.
précision absolue, puissance maîtrisée, efficacité sans faille, fluidité et contrôle. Un vrai pro, c'est qu'un outil change tout. Steyr, précision, puissance, performance. Fabriqué en Espagne. Romaka Adela Bay Malika November Black November alesse Hatramin'ny 30 novembre Rotivisiana ambidy amin'ny kity Mbalika mandeha amin'ny hery masoandro azo mahanana finday Mbalika TV 32 pouces manomboka amin'ny 4000 ariary isan'andro fotsiny niena ho 65 000 ariary ny petrabola voalohany nidina 1 759 000 ariary monja kosa ny vidiny tolobotra mafan de maka solar fan manomboka amin'ny 1200 ariary isan'andro fotsiny raha 1500 ariary zany teo aloha Yena ou 37 000 ariary ni petrabola voalohany 389 000 ariary monja kosa ny vidiny tolobota tsabaina misy fiantohana rotona rendez-vous eny amin'ny Astor sy eny amin'ny mpanjara Mbalika rehetra Mbalika mamiratra no aviko Anoizatsika ny tapany faharoa amin'ny fampalalam-bavao amin'ity ala ity avenina ho afaka mamboly vary indroa isan-taona ireo tantsaha amin'ny Lemagba Mangoky raha toka tsy afaka nanao izany tao anatiny 3 taona farany anonjy fampiny rano Lemagba Mangoky izay isan'ny faritra mpamokatra vary ary ahitana tokantrano 7,000 mivelona amin'izay fambolem-bary zay ka eto Andriatsilava tao anatiny 3 taona zay velara-tany 540 hektara monja amin'ny velara-tany manodidina ny 577 hektara ao amin'ny Lemagba Mangoky no azo volena vokatry ny tsy fahavitanany sava ara-potoana ny lakandran'ny Bevoay fanapin'izay tapitra ny tetikasa novatsin'ny BAD na ny Banque Africaine de Développement vola izay nanohana ny fédération nan'ireo tantsaha tamin'ny fizavana mandavataona ny lakandrano vokatr'izay tsy ampy no entimana-n'ireo tantsaha ny ena ny velara-tany afaka novolena izy ireo ary ny ena ihany koa ny vokatra azo ny tombo ny fasika no ny fahasimban'ny sahandrika vokatry ny fahapotehan'ny ala manodidina kanefa hatramin'izao aloha sy misy fambolena fa misy telo tao zay satria sy avy aminay agny le rano sy tanimbary sy tototry ny fasy fa ny rano sy ampy miala avaty Bevoay satria le fitantanana zany sy mandeha amin'ny normal zany fitantanana satria borabola tamin'ny 2018 jusqu'à 2010 zany hektara raiky zany de mamokatry vary 100 gony ty am'izao zara la mahita da efa borogony ankoatra izay fianany vokabary izay indray mandeha isan-taona ihany sisa ireo tantsaha ao an-toerana no mamokatra vary raha toka indroa isan-taona zany teo aloha marina tokantrano manodidina ny 7,000 no mivelona sy mamboly amin'ny Lemagba Mangoky nidinay fotony nijeriny zava-misy tany an-toerana ny ministra tompon'andraikitra ka taoriny zay ny nila zany fa atao izay ahatonga ny rano amin'ireo tanimbary izay tsy afaka novolena ka nampitaraina ireo tantsaha tandrona ny ahafahan'ireo tantsaha mamboly indroa isan-taona tahaka ny teo aloha fa misy asa manomboka moa zany eto mitin'ny fitondram-panjakana mampiasa ny fitaovana izay misintona ny fasika mba ahafahana manampy amin'ny tantsaha zany ahatonga an'izay rano izay any amin'ny lemaka izay tokony ambolena avy amin'izao vanim-potoana izao efa manomboka izy io amin'izao vanim-potoana izao ka hatramin'ny volana May 2024 zany efa nomena ny entimanana rehetra ahafahana amin'izay mampiasa an'izay fitaovana izay jaivina trano fa isan'ny olana goavana no sedrain'ireo tantsaha ao amin'ny Lemagba Mangoky ihany koa ny fakana tany tsy aradrariny nisy ny fanararaotana nataon'ny tompon'andraiki-mpanjakana teo aloha araky ny fifanarahana voalohany niaraka tamin'ny BAD dia miverina amin'ny tantsaha ny tany aoriny ny fanajariana natao fa ny 520 isan-jato ihany no hoan'ny fanjakana nisy tompon'andraikitra namadika nefa zany tamin'ny fitondrana teo aloha ka ny 520 isan-jato sisa no homenan'ny tantsaha izay efa nanajary sy nivelona tamin'izany tany zany tao anatin'ny taona maro fa ny 570 isan-jato no lasan'ny fanjakana tranga izay nampitaraina ireo tantsaha sy nanaovan'izy ireo antsoafy tamin'izany fotoana antenaina fa tsisy tranga tahaka izany intsony izy ireo amin'izao fanovana sy fanavaozana izao
mpianatra manaraka ny lalam-piofanana sivy ao amin'ny sekoly ambony ISSTM ao amin'ny oniversiteny Mahajanga no miatrika fanohanana ny voka-pikarohana hampahabemaso azonany mari-pahaizana lisansa sy master enjeniera matianina amin'ny fahaiza-manao momba ny atao arakajy mirindra izy ireo aorian'ny fahazahoanany mari-pahaizana Christian Andriamery Kolomahajanga no mitatitra ny antsiprian'izay. Mpianatra zato ny miatrika ny fanohanana ny voka-pikarohana hampahabemaso izay nataony na ny soutenance de thèse publique azony daolobe atrehina tao amin'ny sampam-pianarana mifehiny haitao arakajy mirindra ato amin'ny universitény Mahajanga na ny Institut supérieur des sciences et technologies de Mahajanga ISSTM. 20 amin'izy ireo dia hazony mari-pahaizana lisansa raha master kosa ho an'ny 20. Mpianatra manaraka ireo sampana sivy misy ato amin'ny SSTM dia hifandimby hamoaka izany voka-pikarohana izany avokoa ao anatin'ny 2 herinandro izay nanomboka ho Malalatsinainy fa 24 ny volana Novambra 2024. Ny SSTM rery ihany no établissement misehitra amin'ny teknolojia eto Mahajanga izay manofana mpianatra ary manana parcours anankisivy zay anisan'izany ny informatique, génie civil, génie industriel, génie électrique, indrindrandrindra misy koa ny biomédical zay misehitra ny fahasalamana ka hitaova maranina dia miantso antsika ivoaka ny Mahajanga dia aza misalasala manatona système fa vonina zay anome ny fampianarana zay tonga lafatra ary indrindrandrindra manana mpampianatra zay manana fahaizana mikasika zany zay indrindrandrindra ny teknolojia eto Mahajanga. Malalaka ny sehitry ny asa ho an'ireo mpianatra mivoaka avy ato amin'ny SSTM mitondra fanazavana ho an'ireo te halala bebe kokoa mikasika ny fandraisana mpianatra sy ny fizotra ny fampianarana omeny SSTM ny directeur adjoint ny sekoly mba hahafahan'ny mpianatra vao afaka baka misafidy amin'ireo lalam-piofanana tiany ho arahana. Dia misokatra zany ny SSTM misy formation d'ingénieur atao aminay mamalo ny filan'ny mpianatra eto Madagasikara ary koa na antsika nivelany ary zany dia afaka manatona eto amin'ny SSTM satria efa mivelatra eraka izao tontolo izao ty SSTM ty. Afaka mianatra ato ny mpianatra manana ny mari-pahaizana baccalauréat série technique ny série C, série D, ny série S ary koa mandray ny bac série A2 zay ato. Ny mahasamihafa anay amin'ny fampianarana hafa aloha zany dia amin'izay ma-formation d'ingénieur zay dia misy technicien tena mahafehy ny lafin'ny asa zany mivoaka ny mpianatra mivoaka avy eto amin'ny SSTM tena mahafehy an'izay lafin'ny asa zay ary tsy sahirana mitady toeram-piasana fa tonga dia afaka miandraikitra asa zay ampanaovana azy. Ilaina ao anatin'izao vanim-potoana mampiroborobo ny teknôlôjia izao ny hafehezana ny haitao arakajy mirindra izay ahatonga ireo mpianatra ho lasa enjeniera matianina afaka misehatra amin'ny tontolo ny asa avy hatrany ho fampiroboroboana ny sehampiariana enta mampandroso ny toe-karena. Maro ireo vaovao nisongadina navoaka amin'ny page Facebook ny Cool TV tamin'ity androan'ity mikasika izay indray no andao raha tsika ao anatin'ity fanadihadiana manaraka ity. Ireto indray ireo vaovao nisongadina tao anatin'ny pejin'ny vaovaon'ny Cool TV ho an'ity androany ity. Telolay nisy nanapozina tao Tomasina Nodimandro Maly Ranoelson André Léonard 7 taona sy Jaoriziky Romeo 7 taona ny fony voalaza fa tena lasibatra tao amin'ireto ny aramboina izy ireo zay tsy ahivina fa nisy nanapozina rehefa niaraka ny sotrosotro tany an-toerana andrasana ny fanadiadiana mety ataon'ny tompona andraikitra manolonina ny zava-misy. Tena la réunion kely teny indray ny tohiny ity vaovao ny androany ity voasambotra ny mpandray sy mpividy entana alatra ny 12 ny volana Novambra 2024 nisy nametraka fitaranana teny amin'ny bureau-ny polisy pirenena Ampefiloha ny laza fa tazana teny la réunion kely avokoa ny entana avy tao an-tranony vaky ny 12 ny volana Novambra 2024 teny Ambomirary nandritra ny fandalovany ny sambotra ety lela 430 taona ity mpividy sy mpandray ireo entana alatra ny polisy taorin'izay nentina avy hatrany teny amin'ny bureau-ny polisy Ampefiloha izy nanaovana fanadihadiana. Efa eo mpamaranana ny fifanarahana
nanomezana internet amin'ny vidiny mora ho an'ny anjerimanontolo manerana ny nosy iza ay amin'izao fotoana hoy ny ministry ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansy tao amin'ny haino amanjerim-pirenena omaly tsy ho an'ny mpianatra ihany izany anefa fa ho an'ny trano famakiam-boky sy hôpitaly ihany koa ankoatr'izay ampiasaina anampiana ny fitondram-panjakana ho lasa dispositif matériel anamora ny asa fanaraha-maso mikasika ny internet ny voka-pikarohana ataon'ny mpianatra eo amin'ny sekoly ambony polyteknika vodivorana ao amin'ny lalam-piofanana télécommunication ho iatrany ity ministra ity tovolahy iray no saron'ny polisy niaraka tamin'ny zana-tsokatra miisa 13 ny alina sabotsy lasa teo nandritra ny fisafonana ataon'ireo polisy avy eo anivy ny komisaria Betany teny amin'ny dikankibe na tsikaritra tovolahy iray mampiayay mitondra kitapo izy ireo noho ny natao ny fizavana dia zana-tsokatra miisa 13 hita atao anatin'ilay kitapo nentina natao fanadihadiana ao amin'ny komisaria Betany moa ity tovolahy ity ary atolotra ny fitsarana androany ireo zana-tsokatra kosa sy efa naterina any amin'ny fitalevam-paritry ny tontolo iainana sy fandrosoana lovan-jafy apetraka amin'ny valan-javaboary anohizantsika ny fampalalam-baovao vita androany avokoa ny famindra-pitantanana tamin'ireo mpiasa mpanjakana ambony miisa 5 eo anivon'ny ministera ny serasera sy ny kolotsaina sy ny haino amanjerim-panjakana entitra ny fanjakana mifandraisana mpiasa mpanjakana ambony ny fanazavana ka isy ny fanadihadiana tao amin'ireo ambara tonga pahefana rehetra raha ny fanazavana tamin'ity androanyity tojondrina tahiry vitandroany ny fifamindram-pitantanana teo amin'ny sekretera jeneraly teo aloha fiatrany aina mambahoaka raha Kotondrasoava sy ny sekretera jeneraly vaovao miary Rasolofary John teo anivony ny ministera ny serasera sy ny kolotsaina izay nitanterana teny amin'ny efitrano Doxa eny amin'ny tranombokim-pirenena nandritra izany no nilazan'ny ministra ny serasera fa tsy maintsy mandalo sivana lalina sy fanadihadiana na enquête de moralité avokoa ireo ho raisina ho mpiasa mpanjakana manomboka izao mialohan'ny fanindrena azy ary ampandalovina ny antanatohatra rehetra manomboka eo amin'ny departemanta misy azy mandalo ny ministera ny prime ministre ary mifarana any amin'ny filoham-panjakana izany hisy ihany koa ny fifanajana hoy ny fanazavana manomboka eto rehefa manala olona iray amin'ny toerany manomboka izao tsy maintsy ampahafantarina mialoha avokoa ireo olona izay hoesorina amin'ny toerany vitandroany ihany koa ny fifamindram-pitantanana teo amin'ny tale jeneraly misahana ny fanaraha-maso sy ny tombana na ny DPSE eo anivony ny ministera ny serasera fa ho an'ny fitantanana eo anivony haino amanjerim-panjakana ny TVM CRNM ary ny RTM vitandroany ihany koa ny fifamindram-pitantanana teo amin'ny tale jeneraly teo aloha teo anivony ny televisiona malagasy sy ny tale jeneraly vaovao vitandroany ihany koa ny fifamindram-pitantanana teo amin'ny tale jeneraly teo aloha ny ofisy ny radio televisiona malagasy na ny ORTM sy ny tale jeneraly vaovao vitandroany ihany koa ny fifamindram-pitantanana teo amin'ny tale jeneraly ny radio pirenena malagasy RNM teo aloha sy ny tale jeneraly vaovao tsy masakana ny firoboan'ny tanora amin'ny fandraisana zigara sy paraky ny vidiny mialafo sy ny fisiloza amin'ny tatao amin'ny fahasalamana sarotra ny fialana ho an'ireo tafiditra na efa mahatsapany aratsy ny aza ahoan'ny mpitsabo nanaovana fanadihadiana tamin'ity androan'ity ny antsiprian'izay roboka amin'ny fifohana sigara ny tanora amin'izao fotoana izao na dia tsy mitsatra miakatra aza ny vidiny mitombo hatrany ny fanjifana na dia efa misy filazana azy eo amin'ny afoniny fa loza mitatao an'ny fahasalamana araka ny nambaran'ny mpitsabo mitovy ny paraky sigara fa ny fomba hihinanana azy no samihafa na ny loza ateriny amin'ny fahasalamana ihany koa aza dia mitovy ihany raha sy daholo na paraky na sigara nefa hohanina amin'ny atonina izy hohanina tsikelikely dia mba misotro rano be da be fa nadio an'ilay avokavoka sy ny karazany fa raha nao na paraky epoka sigara dia totoro izy tonga dia tsorika zava-mahadomelona daholo na paraky na sigara na toka nininina mihitsy fa hohanina za tsy fazalo hohanina kely fotsiny dia zay tsy mifidy saranga na karazan'olona ny fanjifana paraky sy sigara amin'ny ankapobeny ny ainga tany amin'ny fanandrakandramana tany amin'ny fotoana mbola adolan-tseto no ny atombohan'ny fandraisana sigara na paraky antony hafa mahatonga ny fifohana sigara ihany koa ny fanahafana ny manodidina eny efa nisy fotoana ihany zany tany narary ankohaka ohatr'izany dia efa hoe tafala ray volana tafala dia ohatrany nisy fotoana indray nisy problème kely dia ohatrany tafaverina ihany le miaramiaraka amin'ny namana dia lasa tafaverina foka ihany dia mbola tsy afaka hatramin'izao misy olona mahalany sigara hatramin'ny iray pake
na mihoatra ao anatin'ny iray andro. Misy kosa ireo mandanjalanja, misy ireo mametra arakaraky ny zava-misy iainana ara-toekarena eo amin'izy ireo. Amin'ny ankapobeny, arakaraky ny hoenti-manana hoy ireo mpifoka nanaovana fanadihadiana. 7 isanjato ny akizy eo anelanelan'ny 3 hatramin'ny 5 taona eto Madagasikara dia efa manandrana na mandray vokatry ny paraky zany na paraky na sikara zany tianambara ao anatin'izany. Tamin'ireo olona nanaovana fanadihadiana, misy olona tsy mahavita ny asa tao raha tsy mandray sikara ary lasa fahazarana izany taty aoriana. Amin'ny ankapobeny, vokatry ny fiakenan-doha avokoa no mahatonga ny olona tsy ho afaka sikara na mandray paraky. Misy an'ilay atao hoe la loi du tout ou rien miresaka foana sigara na ianao mifokaty ray dikan'izay dia raha pitso raha afaka pitso ivoka 5 ianao dia afaka ray volana ivoka 10 dia afaka heritaona ivoka ray paquet. Eto hoe mitombo koa ny isan'nyponiny dia mitombo koa ny problème mitraika amin'ny fiainan'ny olona dia ny fifohana sigara tsy aretina fa fahazarana style saingy mitondra aretina. Na dia misy aza ny olona miezaka miala amin'ny paraky, maro ihany koa ireo vao manomboka miditra amin'izany sy efa tafiditra amin'ny fifohana, indrindra ireo ankizy aty aoriana. Dia nanako azy dia naosotro tamin'ny nify izy dia afaka. Mbola tsy nanao fotoana ako zaza vao maitra aza hoe mihinana ihany raha tsy mahita dia ohatrany lasa daladalaka. Teo amina 10 taona teo any nina paraky. Mbola tsy nananeritreritra hiala an'io mihitsy aza zaho tamin'io. Mbola tsy nananeritreritra mihitsy aza zany fa raha hoe hiala dia ohatrany vadika malemy aby mihozatra na hoe tsy mahavita ninina fa lasa matory fotsiny. Sy ampiarina iray mamelona olona anarivony eto Madagasikara ny fambolena sy ny fanodinana paraky. Orinasa lehibe mihitsy ny mpanamboatra sigara eto Madagasikara izay hita ao Antsirabe. Tsy mahasakana ny firoborobon'ny famokarana sy ny fanjifana paraky sy sigara ny visin'ny fikambanana maro miady amin'ny fidorohana zava-mahadomelona eto amintsika toa ny vokovoko manga. Ny ankabeazan'ireo olona maniry hiala sigara dia ny vehivavy. Ny vehivavy zany tena betsaka tonga eto aminay fa misy ihany koa ny lehilahy. Ny salataonan'ireo te hiala sigara dia manomboka eo amin'ny 5 taona eo ka no miakatra. Misy hatramin'ny hoe 20 taona, 10 taona na mihoatra an'izany ara te hiala sigara. Manana fahavononana ilay olona hiala sigara ary ny ankabetsahan'ny olona mifoka sigara te hiala fa tsy fantany hoe inona ny tokony atao. Maro ireo olona resy ladra fa manimba fahasalamana ny fandraisana sigara sy paraky saingy tsy tafala raha ny zava-misy amin'izao fotoana izao. Rehefa tena aty amin'ny 10 taona mifohana sigara nge ny olona dia mitraika daholo amin'izay ny ara-pahasalamana. Eo amin'ny 5 taona mifohana sigara eo zany olona mbola mahafinaritra be ilay mifoka sigara, mbola mitovy amin'ny tsy haiko izy le acteur malaza be le amin'ny publicité. Fa rehefa aty amin'ny 5 taona makamy 10 taona amin'izay mitraika amin'izay le sepojepotra, mitraika amin'izay le rehetrarehetra, ny fandaniana koa ny vidy sigara. Any zany no tena miakatra ny tahan'ny olona te hiala amin'ilay sigara amin'izay any ho any amin'ny 30 taona, 5 amin'ny 30 sy ny 6 sy ny miakatra. Fa ny tanora 20 taona sy ny 1 amby 20, 5 amby 20 mbola tena ao anatin'ny fakamamiana azy tanteraka mihitsy. Mandeha foana ny tsenan'ny sigara mandava-taona na dia nahitana fihinany kely aza ny mpanjifa tato anatin'ny taona vitsy farany noho ny fiakaran'ny vidiny. Ao ihany koa ireo manena ny vidin'ny sigara foana noho izay fiakaran'ny vidiny izay. Mivarotra sigara avokoa ny 7 isanjaton'ny tsena eto amintsika na ambanivohitra na andrenivohitra. Ny mampiavaka ireo mpifoka sigara raha eto amintsika dia ny fisian'ilay hoe tozy kely ny sigara iray ifandimbiasan'olona maromaro. Iazo antoamasina vetivetsika ao anatin'ity vaovao manaraka ity. Miralany zanakara-dalàna mpandova ny tany ao Tanamborizany parcelle 22-23 fa tsy ilay reny kely oro tarana karanamaly ireo fanenjehana mely amin'ny tambazotra sosialy amin'izao fotoana izao. Efa nanamafy io fisitrahany tany io ny fitsarana ambara tonga voalohany ao Toamasina tao rian'ny pirofo rehetra teo ampelantanany Herinora Zafimanana Kolotomasina. Nivoaka tamin'ny fanginany i Tata sy Tata Salama, pralahy izay voalaza fa tokony sitraka ny tany ao Tanamborizany parcelle 22-23. Raha tsy ahivina, nisy ny fitarainana nataony ny renikelin'izy ireo ny 7 volana novambra lasa teo izay nilaza fa mibody tany ao Tanamborizany izy roa lahy ireto ary manararotra ny fanterany izay miendrika fanalamba raky ho ireto taranaka ireto. Mbo eto moa izay ty tompoko
anao droit de réponse am'le zavatra naheliny zareo taminay zay mangala baraka amin'ny raha tsy mariny 2039 elo tragnony rafosy io tamin'ny toerany tamin'ny taloha dia nipapakinay zay tokony ty raha ty 2041 bis rehefa hanitra zany tamin'ny fotoana izy zany ranganay papanay io efa hanitra izy le tony raha lany le niara-nipetraka taminazy tamin'ny lakory io dia namidiny tamin'ny io tany io da izy managna taratasy acte de vente tamin'ny fotoana izy zany dia amin'ny papanay ary taminay amin'ny hatram'izao taty afara nefa namidiny rafosy io taniny io le tamin'ny 2039 dia nangataka taminay izy mba hipetraka amin'ny toerana hipetrahanay io fa hanitra zaho izy mangataka hipetraka aminareo namenay izy fa mahanitra anazy amin'ny maray aman-dreny anazy namenay izy niara-mipetraka aminay menay devant kely teo izy tamin'ny 2016 io izy agnano réparation tragno zay dia nandeha amin'ny commune aka autorisation jerena amin'ny anarany misoratra agnamin'ny commune agny nanontaniana izy ahoana no nahatonga an'io anaranao io misoratra ao amin'ny commune nahatonga an'io agnaranao io teo zany zeo nanomboka teo tsy fagnarany taminay nagnontanianan'io nisy ny fanaovana toera-tsy zaka taorian'ny fahalasana ny ilay ray-mpianakaviana izay ny fiara tamin'ny fisaraha-toerana nisy any koa ny pirofo nentin'ireto taranaka ireto toy ny taratasy fampivarotana sy taratasy mpanambadiany ny ray sy reny niteraka azy ireo teo anatreha ny fitsarana ka nivoaka ho mpandresy izy ireo manoloana ilay reny kely mba ho pirofo amataragny fa tsy ninazy zavatra io tamin'ny 1989 io ray aman-dreninay io retraité dia no da tanindrazagny dia mivezivezy mandeha ty dia maty tamin'ny 2009 izy teza nefa izy tamin'ny fotoagna io raha ohatra ka mba niady anazy tambola irangah io le nividan'io tany io fa maty rangah izy efa vely iady ataona aminay io ary faharoa magnaraka an'izany nagniny olo nantsony reo karaha maina ora antsony naniny vavolombelo niresaka tamin'ny télé tamin'ny nandefa tamin'ny Facebook reo nagniny re sinseho teo niakatra tribunal tamin'ny première instance zavatra io anefa nitsiniseho teo olo reo malala managna pirofo momba ny zavatra io tsy vadina anazy fa sipana azahoany zaza raiky aminazy mamanay vady mariazy vady mariazy mamanay io vady mariazy io fa nipetraky teo fa ela zay tamin'ny talohany tamin'ny 1969 miara nipetraky tamin'ny olo le nagnome anazy io fa raha lany olo io da tianao miara mipetraky amina rehefa andeha irangah reo reteo antitra ty dia namidina amin'ny zandriny izy hoe ty tazominao me vola eo vidana any io gn'acte de vente zareo roy fanaovany tamin'io io namendray aman-dreninay anay io zay nagnanay anazy fa ity olo isandriko hoe hoalaka anazy ty tsy dia raha fosy loatra tena toaka anazy io fa le olo ambadiky mampirisika anazy io mangataka ireto taranaka ireto ny tokony ampitsara na ny fanenjehana azy ireo eny amin'ny tambajotra sosialy satria efa nandresy teny amin'ny fitsarana izy ireo aleo iroso ny toy ny raharaha-pitsarana mba ahitana ny tena marina mifarany tondray ny fiarahantsika ho any androany ankasitrany ianao nanaraka ny fampalalam-baovao hatramin'ny farany mandrapitafa ho amin'ny raha-pitsondray ary tomboky lasy tombo vavy mato Projet pour des budgets serrés. Batimax, le partenaire des bons plans. Batimax, la qualité au meilleur prix. Avec c'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV.